here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
zany zay lavinao akitsarano fa tsy izy tsony am'izao ary teny hoe fanompotsampo izy ianao de miditra anatina fivavahana anankiray ianao hoe alao mba esorina amiko ty zavatra ty ohatra hoe ozona le izy na hoe tsy fantatra hoe zavatra navelan'ny razana tany tany araka le fanentanana voizina be ahatonga anao amonjy la hoe fanapahana ozina de ny magaga de zao tany amy dadarabe anao de zao olana anankiray no entinao de esorin'le dadarabe sy le mpanompo sampy iny afaka fa misy olana faharoa miditra rehefa avy eo de tonga indray anao miverina indray de miala indray ny faharoa iny de miditra indray ny fahatelo de ohatran'izay foana de zao mandritra ny androm-piainanao rehetra tadidio ane nakany amin'io mpanompo sampy io foana ianao tsy nety afaka mihitsy ohatr'izay ihany koa nefa le zava-misy am'izao fotoana zao hoe delivrena ndre mandeha de verina hoe afaka fa rehefa avy eo misy ray miditra indray de afaka ray volana iny indray anao fa mbola manolo tena indray hoe delivreo indray de afaka indray afaka ray volana iny indray indray anao mbola eo ihany delivreo indray ka izy ty zany tsy hoe atao kilalao akory le fivavahana teneniko anao tsara zany fanjakan'ny landro zany ange rehefa tena rombana ka tena mila fitandremany tsy mila ataoko toto io tsy azo anaovana zay tiana atao io fa zavadozany miandro ny olona izay tsy manaraka ny fahamarinana tadidio tsara misy teny zay netiko teto zay mino afantatidinareo hoe oelohina avokoa zay rehetra tsy mankasitraka ny marina fa mankasitraka ny tsy marina tadidio tsara zany ka io zany tsy hoe rehefa metimety aminao de hoe zay no atao zay fa rehefa tsy marina de tsy marina rehefa tsy marina de tsy marina ary misy teny fampieritrretana kely ity avakitsika vetivety alohan'ny idiratsika amin'ny hoe tena fampianarana hoentina ary am'ty androany ity be sy ny maro betsaka ny mahafantatra zao teny zao hoe Isaia 4:1 Isaia 4:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy zao teny zao ary am'zany andro zany dia isy vehivavy fito iazona lehilahy iray ka hanao hoe ny hanina ihany no hoaninay ary ny lambana ihany no hotafianay fa izao ihany no angatahnay aoka hotononona amin'ny anaranao izahay ka afao tondromaso mety tantara tena nisy zany zavatra zany fa tsy idiratsika fa ny tena izy ny heviny amin'izao hoe vaninandro enantsika zao no raisina lehilahy anankiray Jesosy Kristy vehivavy fito ny karazam-piangonana misy manerana zao tontolo zao ao anatin'io angamba ianao ary io fiangonana io zany nareo vehivavy fito reo de zao samy tsisy an'io lehilahy io avokoa zany hoe raha ohatra ka raisina amin'ny hoe fahalalantsika azy ankehitriny zany de hoe samy te hiaraka amin'io lehilahy io na hoe samy te ho vadin'io lehilahy io ireo vehivavy anankifito reo nefa tsisy izy reo na iray azy fa afaka ohatran'izy fito reo zany ny tena vadin'io lehilahy io de zao fotsiny nangatahan'izy fito vavy zany hoe ny aninay no hoaninay ny aninay ihany no hoaninay ny lambanay ihany no tafianay zao fotsiny angatahanay aoka hotononona amin'ny anaranao izay ka afao tondromaso zany hoe mengavy zany izy fito vavy mba teneny ihany zay hoe mba hanao ihany koa mba vadinao ihany koa na de tsy izy azy fa saingo zao izy le tianay atao de aloha ataonay ihany ary zay tsy nahavadin'le lehilahy azy satria le tena vadin'le lehilahy zany de anankiray nanaraka an'le hoe zao ny hanina tokony hoaninao zao ny lamba tokony ho tafianao de zay ray nanaraka an'izay ihany no vadin'ity lehilahy ty fa izy fito vavy zany tsisy nanaiky an'izay de ohatra zany koa tsika am'izao vanim-potoana zao hoe Jesosy Kristy no tompon'ny fiangonana ray ihany ange ny fiangonana mariny manaraka an'le hoe hanina zay tian'ny Kristy ny lamba zay tian'ny Kristy rery ihany fa ny akamaroan'izay zany de hoe samy manao zay tiany atao samy mandeha am'izay saim-patany samy mandeha am'izay itiavany azy samy mandeha arak'izay mahatsaratsara azy sy mahabebe olona itiavan'ny olona azy zany ny ainan'ny olona am'izao fotoana zao sy ny fiangonana maro zay nataoko hoe mety ao anatin'io ianao fa tadidio ny teny eo amin'ny Galatiana 4:7 hoe tsy Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay afafin'ny olona nojinjaina tadidio zay mamafy ny tsy marina ianao ijinja ny vokatry ny tsy fahamarinana zay afafinao de ny fahaverezana mandrakizay inona moa le atao hoe mamafy ny tsy marina le mandeha amin'ny tsy fahamarinana manaraka ny saim-patanao fotsiny fa tsy manaraka ny fahamarinana voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de tahaka ny reto vehivavy reto hoe aloha mba hotononona fotsiny zay hoe any Jesosy zay koa kristianina zay koa zanak'Andriamanitra zay koa olon'Andriamanitra sy ny sisa zany ny fiainantsika ka izany mahatonga amin'ny teny hoe raha ianao miditra ao anatina fiangonana ray jereo
jereo mihitsy hoe marina sa tsy marina. Fa tsy hoe rehefa mahasoasoa mahatsaratsara de eo fa na de hita zao ara hoe tena mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, maro ange ny fahita miariary fa manohatra didin'Andriamanitra. Anisan'izany zao reny sabata ampianaritsika reny, ny fivavahana amin'ny andro aladina ampianariko teto na de ndray miserana fotsiny azy de nahafantaranao ny hoe izany avy amin'Andriamanitra, izany tsy avy amin'Andriamanitra. Ka aleo tsy atao kilalao, atao vazovazo tsony ty resaka fanomponan'Andriamanitra ty, fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana, zay afafin'ny olona ny janjaina hoy ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany koa ty resaka voandresahako teo zany hoe lazainy ianao fa esorina devoly, de esorina tokoa miala le anankiray raha tena izy zay ary moa miteny teto hoe azo diniana koa ny reny, fa mety misy tsy tena izy amindreny, fa mety hoe mody izy miala ny anankiray fa ambadika iny zany ampidirina ny anankiray, matoy ianao fa karay volana miverina eo indray de livrena indray. Dikan'izany ange zany tsy fiangonana manala fanahy ratsy le izy, fa mampiditra fanahy ratsy. Raha ny an'i Jesosy Kristy na devoly amanarivony anapitrisany ary atao anatin'ny lehilahy anankiray, ndre mandeha ny delivrance ampy zay. Ohatr'izany koa Maria Madalena, devoly Magdalena ny fahalalantsika anazy, devoly fito ny tao aminy, delivrance ray ihany de niala izy fito, fa tsy hoe impito ny delivrena akory ilay vehivavy. Ka noho izany de zao ampitovio amin'ny soratra masina le iainantsika ary no avintsika ny mpanjinina. Ka rehefa hitanao fa zavatra tsy marina, lalandiso, za tsy miteny hoe ndao anaraka namela amin'io, fa zao hoe amboary ny fiainanao andao anaraka ny fahamarinana. Zay le izy. Ka rehefa hitanao fa tsy mety io aza mamono tena, aza mamosavy tena, fa sao de anenina ny aparany any amin'ny afimaritra mandrakizay, tsisy azo atao tsony. Rehefa any ange tsisy azo atao tsony, tena tsoroko aminao ny marina. Any ianao vao iaiko hoe tena marina tokoa fa tokony tsy nanaraka an'izao lalandiso zao nefa tsisy azonao atao tsony, fa de efa mizaka sisa any amin'ny fitomanina sy ny fikotrohanify. Ka de tsy mbola tara azy. Zao ny teniko amintsika rehetra, na aiza ianao mivavaka na aiza ianao mivavaka, rehefa hita fa lalandiso re, aza mampijaly tena, aza mamandry tena, aza mamosavy tena, ndao anaraka ny marina. Izay fanentanana zay le anentanako anao raha tapa-kevitra anaraka ny marina ianao, tsy manaraka ny fotoana asan'ny famarinana akory, tsy manaraka ny pasitera fitiavana herinirina akory, manaraka ny famarinana voasoratra ao anatin'ny baiboly rehefa izay hita fa tsy arahan'le fiangonana misy anao na le lalana izoranao de aza manaraka an'izany tso, fa zao ze misy an'le izy an'izay ale ndao ary asehoantsika zay fanapaha-kevitra zay, tsy za narahanao fa za koa nge mpanaraka mpanaraka ny marina ihany koa, mpanaraka n'le fahamarinana zato isan-jato fa tsy za no arahanao fa le lalana arahako no arahanao. De io mifanapaha-kevitra efa niraisiko hatriny ela. De manarak'izay ihany koa araky ny fanambarako moa zany de hoe maro koa nefa no efa milaza hoe zay koa nefa mpivavaka sabaty, marina zay, fa tsorinay aminao koa aloha fa tsy le mpivavaka sabotsy aneneny tena izy, fa le hoe mitandrina sabata. Ka misy zavatra jerena amin'ny resaka sabata io na io sabotsy io, ahalalana hoe tena mpitandrina an'le sabata araky le takin'ny soratra masina marina ianao sa mpivavaka sabotsy fotsiny. Ary zay zao ny anisan'ny naharesy lahatra ny fiangonana ray zay tsy tononiko eto aloha, zay na eno fampianarana mikasikasika n'ity fotoana san'ny fahamarinana ity, hoe mpivavaka sabotsy ry zareo, tena mivavaka isaka sabotsy fa tsy mitandrina sabata. De nandre fampianarana zany avy tamin'ity fotoana san'ny fahamarinana ity hoe isika neka tsy tokony hivavaka sabotsy fa mitandrina sabaty. De resy lahatra daholo ny olona rehetra raha toa ka nizarina fotsiny mivavaka sabotsy teo aloha, de zay no natonga azy nivadika hoe ndao anaraka ny fahamarinana, toriny pasitera fitiavana herinirina ao amin'ny fotoana san'ny fahamarinana. De zay le teneniko anao hoe le pasitera sisany tsy nandeha niala fotsiny le pasitera fa nivavaka rehetra tapa-kevitra hoe ndao ary anaraka ny fahamarinana. Zay le tiako resahana aminao hoe misy tsy hitovizana fa tsy rehefa mivavaka sabotsy de mety daholo. Ka misy anisan'izany ty andinin-tsoratra masina anankiray ty ao amin'ny Kolosiana 2:2 andininy 9 sy 17. Satria misy mpivavaka sabotsy be lehibe, voalohany tsy mitandrina sabata, efa napetrako teo ny resaka. Faharoa indray misy ihany koa heverina hoe mitandrina sabata, fa saingy voafandriky ty tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Kolosiana 2:2 andininy 9 sy 17. Ka io no jerevantsika manomboka eto. Misy ihany koa nametram-panontaniana zany hoe, tsy nametram-panontaniana fa mba nangataka fanazavana zany hoe mba hazavao aminay ry pasitera ty Romanina 4:12 ity,
dia ho azavaiko aminao tanteraka tokoa io sy ireo teny zay mety eo mbola tiany sasany ho azavaina azonareo atao an-trano mantsy mangata-panazavana aminay ny numéro telefony efa mandehety foana, ny adresy mail efa mandehety foana, afaka manoratra SMS ianareo raha misy fanampim-panazavana tianareo ho azavaina mikasika ny soratra masina na inona fa ao koa nefa programme efa voalahatra zay mety havaly fanontaniana ihany ka mety tsy valiana androany izy tsy valiana rapitsy fa ho voavaly am'izay programme zay ihany dia anisany mety hoe andrasanareo koa zay ohatra ty resaka hoe andro nahafatesan'i Jesosy ty tena tsy ho ela tsony ho tonga amin'io tsika ary ny tiako azy raha sitrapon'ny tompo hoe amin'ny sabotsy ho avy zao anatin'le fotoam-bavaka mihitsy no hanazavana an'izy io fa de tsy fantatry mola izay programma fa de mifandaratsika aloha zany arahana de ny Kolosiana toko 2 zany mazava be mamandrika mpivavaka maro izy ty ho iaho ary ny satana dia fetsy zay no azadintsika fa tena fetsy satana ka ny Kolosiana toko 2 ny andininy 9 sy ny 17 zany no ipetrahan'le olana ao zany misy an'le resaka hoe fihinana fisotro voaloam-bolana andro firaviravona ny sabata de le resaka sabata ihany zao nazavaiko tamin'ny fotoana tsy fantatry tamin'ny fandaratsika teo alohaloha teo hoe sabata io kay tsy le sabata andro fafito fa le sabata anankiroa satria pluriel izy amin'ny teny frantsay de ireo sabata anankiroa le voasoratra amin'ny Levitikosy toko 5:20 le hoe sabata amin'ny tany na sabata taona ny filaza azy sy le hoe sabata jobily de io teny io zany raha zavaitsika vakintsika ny le andininy 9 vetivety sy ny 17 Kolosiana toko 2 andininy 9 sy andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy de hoe ko aza vela isy hitsaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firaviravona na ny voaloam-bolana na ny sabata aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Niza aloha mamaky an'izao teny zao niza mamaky an'izao teny zao de tsorina avy hatrany hoe tsy tokony aholakolaka le fanazavana le tenin'Andriamanitra fa mahitsy be aza vela isy hitsaranareo ny amin'ny reto fa aliko ny zavatra ho avy reno izy ny dikan'izay teny nosoratan'ny apôstôly Paoly zay nge de tsotry nanamaivana an'ireo zavatra reo izy matoa lazaina hoe aliko reo fa ny tena nozy izy le tena izy zany ny tenany de Kristy zany hoe le tena izy lay Kristy io ny tena zava-dehibe ary any nefa tokony andehanan'ny sainy be sy ny maro hoe any zany ny tokony ho lalana fa tsy reto alika reto tsony midika zany zay tenin'ny apôstôly Paoly zay ary io le teny hoe azahodinkodina fa midika zany zay matoy izy nilaza hoe aliko an'ireo de fa nilazainy hoe tsisy dikan'ireo maivan'ireo tsy tokony ho arahana tsony ireo fa ity ny tena izy lay Kristy lay tenany ka raha tsorina zay teny zay zany de tsotra hoe ny apôstôly Paoly raha nanoratra an'ity zany de nilaza mihitsy hoe aza vela isy tsaratsaranaareo an'izany fa zavatra efa tsisy dikany tsony zany hoe fihinana fisotro inona koa andro firaviravona inona koa voaloam-bolana na ny sabata anankidimy izy ireo raha tsy diso
Thank